Mafiorina ny fifampitokisana eo amin'ny kandida filoha Hajo ANDRIANAINARIVELO sy ireto vahoaka amin'ny Mananjary ireto. Nafana dia nafana ny tany toerana, nafana toy izany ihany koa ny vahoaka nandray azy. Niova ny fihetsiky ny vahoaka malagasy taorian'ny krizy efa taona niainany. Fantatra izy ireo tsara i Hajo, na dia maro azy ireo kandida mpifaninana no avy aty amin'ity faritra ity. Ny nahafantaran'ny mponina azy, ny fotodrafitrasa maro vitan'ny ministera sy ny primatura lefitra no tantaniny teo aloha. Tsy kisendrasendra na kitsapatsapa no hitondran'ny firenena hoy ity kandida ity, ary efa nanapirofo ny fahaiza-manao sy ny traikefa momba izany ny zava-bitany. Fa azo atao tsara manatanteraka fotodrafitrasa amin'izay vola kely eo am-pelantanana mba ho an'ny vahoaka tsirairay avy. Na mindram-bola avy any ivelany io, na mindram-bola amintsika vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny hetra dia tokony hiverina amintsika menakavy. Izay no navitanan'ireny fotodrafitrasa ireny, na birao-panjakana, na sekoly, na lycée. Zay ny zahanay no porofony, ary zay ny tianay ho ampiseho amintsika menakavy. Tsy anandranandra antsika raha tonga eo amin'ny fitondrana, tsy tsapatsapa tsika raha tonga eo amin'ny fitondrana, fa efa nanao isika ary tianao bebe kokoa ho tombotsoa an'ity firenena ity. Betsaka ny asa natao taty amintsika. Zay no lazain'ny mpitondra teny teo. Ny asa natao tsy volan'ny Hajo akory eran'ny Madagasikara, fa volantsika, volam-panjakana, volantsika menakavy reto nasaina ny tantaninay mba hananganana fotodrafitrasa ho antsika tsirairay avy. Zay ny fanovana fantelo ny eto amin'ny firenena. Ny vahoaka ny maso mandidy, ny vahoaka ny tompon'ny fahefana, ny fisafidy anay ianareo dia manana didy zay manasoa anareo satria ny safidy anay ianareo hanompo anareo. Mpitondra hanompo vahoaka, fa tsy mpitondra ho tompona lavo zao no misy teto. Matoantsika nangataka ny fahaleovan-tena dia satria tsy te hanompo vazaha, fa tsy hoe rehefa mahaleo tenitsika dia andeha hanao mpanompo mpitondra gasy ndray tsy ekentsika zany. Tsy azo averina tsony zany satria zay no manimba ny firenena. Ny olana raha toe-karen'ny mponina, ny famoronana asa sy ny fitadiavana asa, ny lafin'ny fampandrosoana, ny rano fisotro madio sy ny fitsinjarana herinaratra, ny fahamoam-bokatra, ny lalana sy ny fotodrafitrasa miaraka aminy, ny fanodinam-bokatra, ny orinasa sy ny sehatra ahafahana mamorona sy mampivelatra izany. Olana iombonan'i Madagasikara ireo, tsy nahitany mpitondra rehetra ny fandimby vahaolana matipaika sy mahomby.